Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy ankafalinina indray no anorananao ny mety ho toetry ny andro ary ho an'ny 3 andro manaraka. Ao anatin'izay tombontsika aty amin'ny Andranomasina ny fikorontanana izay tahantsika amin'ny sary aty atsimo atsinanan'ny nosy dia iteraka alin-drano izay amin'ny ankapobeny izany hoe ho mafy zany manomboka ny alina izay tahantsika mavomavo amin'ny sary ny ondran-dranomasina amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny hitatra kosa zany amin'ny loko maitsomaitso hitantsika amin'ny sary amin'iny ilana atsinanan'ny nosy iny raha ho an'ny zoma tokony hitarina araka izany mpampiasan'ny ranomasina amin'ireo faritra voafaritra ireo. Ao anatin'izay ihany koa ny fisian'ity fikorontanana tatsimo atsinanan'ny nosy ity dia miteraka tsiokan'ny tsokatsimo zany tsokatsimo sy tsokany varatraza somary mafimafy amin'iny faritra atsimo andrefana sy ny faritra androsy anosy iny ho an'izay rapitso izay mafy ny fitsokony rivotra ary raha ny mandrafitra ny mety ho toetry ny andro kosa aloha dia io fikorontanana io ihany no ivadika ho rindrin-drahona izay akatsatsy kelikely amin'iny morontsiraka atsinanan'ny nosy iny. Raha ny maripana zany no resahana dia ho an'ny rapitso aty atapany atsimon'ny nosy aloha no midina ho an'izay rapitso izay ny maripana ambony indrindra miditra tsikelikely somary midina koa ny aty amin'ny ampovoantany mianavaratra zany ho an'ny 2 andro manaraka any amin'ny sabotsy no manomboka miakatra indray ny maripana ho an'ny faritra maro manerana ny nosy. Rapitso maraina izany dia mbola misy alohany sisanorana tandrivon-drahona sisandolam-baratra amin'iny manodididina ny ampovoantany iny torak'izany ihany koa misy orana tandrivon-drahona aty amin'ny vatovavy fitovonany sy atsimo atsinanana aty raha toa ka somary mandrahondrahona ny farany atsimon'ny nosy sy manodididina ny morontsiraka Sofia sy Boeny iny. Ny ankoatr'izay moa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro hoan'ny rapitso alakamisy ary dia mikisaka aty amin'ny faritra Naranjorofo atsinanana iny izay orana tandrivon-drahona rakotroka izay torak'izany ihany koa mitapany avaratry ny faritra Loatramangoro izany hoe manodididina ny Andilamena misy tandrivon-drahona rakotroka ihany koa aty amin'ny faritra Vatovavy misy tandrivon-drahona ny fitovinany torak'izany raha aty amin'ny faritra atsimo atsinanana somary mandrahondrahona moa ny ilana atsinanany ampovoantany. Ny ankoatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha mikasika ny maripana dia manodididina ny 9 ka hatramin'ny 9 aty amin'ny faritra ampovoantany Fianarantsoa zany no tafalatsaka hatramin'ny 9. Ny morontsiraka atsinanana kosa dia 14 ka hatramin'ny 9 degré Celsius raha toa ka 17 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Raha ny mafana indrindra dia mahery ny 30 any amin'ny faritra Menabe, Betsiboka ary Boeny ity. Toy izay toetry ny andro izay raha ho an'ny zoma kosa indray dia any amin'ny teriny avaratry ny nosy ny ampateliny avaratry ny nosy no misy ny oram-baratra izany hoe Diana, Sofia ary Sava mahazo ny Anaranjorofo misy tandrivon-drahona ihany koa aty amin'ny faritra atsinanana sy Vatovavy aty mahazo ny farany atsinanan'ny Loatramangoro. Ny ankoatr'izay moa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny zoma dia somary tafalatsaka hatramin'ny 9 aty amin'ny Analamanga, mbola mahatratra 9 kosa ny faritra Vakinankaratra, 14 ka hatramin'ny 20 ny morontsiraka atsinanan'ny nosy, 17 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra dia mbola ny faritra Menabe, Betsiboka ary Boeny hatrany 17 ka hatramin'ny 18 degré Celsius. Ny amaranantsika azy ho an'ny sabotsy dia any amin'ny ampahafetelony avaratry ny nosy no tena hitangorona izay oram-baratra izay Diana, Sava, Sofia ary tapany avaratry ny Analanjorofo. Ny ankoatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Mikasika ny vinavinan'ny maripana ho an'ny sabotsy izany dia niakatra ho 19 ka hatramin'ny 20 ny aty amin'ny faritra ampovoantany torak'izany ihany koa ny morontsiraka atsinanan'ny nosy 19 ka hatramin'ny 20 ka hatramin'ny 13 ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra kosa dia 13 ka hatramin'ny 13 degré Celsius tahantsika izany any amin'ny faritra Boeny, Betsiboka ary ny faritra Sofia. Dia makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.